Araka ny fomba ofisialy fa dia candidat koa ny tenako amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy io. Afaka menao précision kely izy Alinandrava. Rahana mahita ny zavatra misy Andriamatoa Gasikara. Maninona no niandry fifaran'ny mandavo nanapa-kevitra ny saradalana fa tsy tany aloha. Taitra ny mpanara-baovao politika raha vao naheno fanambarana ofisialy izay nataony APM antoko politika madio hoe solombavambahoaka Jean Brunel Razafy Androfa ho atolotra izy ireo kandida ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ny 2024 ity. Ndraso hoe fangaty solombavambahoaka voafidy tamin'ny alalana antoko mapara i Jean Brunel valiny dia eny. Ndao henotsika fanambarana ofisialy izay nolazainy Alban Rakotarsoa filoham-panorina ny APM antoko politika madio. Ambarako amin'ny fomba ofisialy fa ny candidat atolotry ny antoko politika madio APM amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia Andriamatoa Jean Brunel Razafy Androfa. Ankoatr'ireo dia nanao fanambarana ofisialy ihany koa solombavambahoaka Jean Brunel ilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ny 2024 ity izy. Araka ny fomba ofisialy fa dia candidat koa ny tenako amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy io. Ny antony dia maro nanao politika ny tena nanaraka ny toedrara maro samihafa ary tsy afa-po amin'ny vokatra sy ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Nanana fahavononana ny tena ary nampiny ny fiatson'ny ray aman-dreny, natosiky ny olona maro ary nantsony ny fiarahamonina maro samihafa mba hijoro amin'ny firenena. Dia masabaro mainty kotoza ihany zahay sy ny fironana miaraka tamiko raha niona tamin'ny fikambanana zoto ary indrindrindra niona tamin'ny antoko politika madio. Ka rehefa niantso ry zareo nampiseho ny fahavononany ary vonona ny an'olotra ho candidat dia nanaiky tsy ampisalasalana ny tenako ary vonona hiatrika an'izany fifidianana zany. Fanontaniana anisan'ny nanetikitika ny maro hoe mbola solombavambahoaka IRDV député Brunel mbola mpikambana ao amin'ny antoko politika mapara ve i député Brunel sa tsy. Dia toy izao navaliny député Brunel somary miolakolaka ihany izy fa ny valiny dia efa tsy mpikambanao izy. Ndao henotsika ahoana ny navaliny. Afaka miteny mahitsy venao fa tsy miaraka volomboasary tsony androantsika am'resaka eo. Rehefa potika ny firenena ary rava ohatran'izao fiarahamonina dia tsy maintsy mijoro andray andraikitra anarina sy anorina izay niravan'ny sasany eto amin'ity tanindrazona eo ambonany ity. Izy Alinandrava. Afaka menao précision kely izy Alinandrava. Rahana mahita ny zavatra misy Andriamatoa Gasikara. Maty ny Ramady, maty Sekrène, potika ny Jirama, azaina ny Varira, volamena ny Vadika Vy, potika ny lalana, potika ny tontolo iainana, aondrana daholo izay tsy tokony aondrana rehetrarehetra. Dia mbola hieritreritra iny tsika fa ampitehana ohatry ny ahoana mbola andrasana eto amin'ity firenena ity. Kolikoly efa makarary ny andoha sy makarary ny sofina, fitaraina mpiray-tandrazana, fahoriana maro samihafa. Mandra-pahoviana no anakenan'izany tsy maintsy mijoro satria tiany tena ny tandrazan-tena ary mampalahelo an'ny tena ny mahita mpiray-tandrazana miaina ao anatina fahoriana tsisy farany ary tsy hitanao taratra mihitsy hoe aiza mivoahana amin'izao tunelina mangitsokitsy. Mahakasika izany fialan'ny solombavambahoaka Jean Brunel tsy ho mpikambana ntsony amin'ny antoko politika mapara izay tarihiny Andriamatoa Flo Andrajoely zay dia raha manaraka tsara ny tantaram-pirenena isika tsy izy rery ihany no efa nametra-pialana tsy ho mpanaradian'ny Andriamatoa Andrajoely intsony fa solombavambahoaka sy teny Randrena Solonyaiko ary efa manana antoko politika izay tarihany izy. Raha manaraka ny tambazotserasera tsika efa manao fitetezam-paritra ny antoko politika izay tarihany ary ny zavatra hita dia matetika voasakantsakany ity fitondrana ity ny hetsika politika izay ataon'izy ireo. Ankoatran'ny solombavambahoaka Jean Brunel sy teny Randrena Solonyaiko dia nametra-pialana tamin'ny fomba ofisialy ihany koa i solombavambahoaka Kéron Idéalson izay mpikambana mafatrapo tao amin'ny IRD antoko politika mapara izay tarihin'Andriamatoa Andrajoely. Ankehitriny dia maneho hevitra ankalalana izy
manakiana zay tsy mety zay ataonyity fitondranaandriamatoa Andrajoelina ity. Naneoneviny manokana izy manoloana ny fitokonana nataon'ny mpianatra teny Ankatso, tsy nakasitraka ny fidaroana mpianatra zay nataon'ny mpitandro filaminana izy. Nanome tsiny tanteraka ity fitondram-panjakana ity solombavambahoaka Keron Idéalson ity, indrindrandrindra fa nanome tsiny an'Andriamatoa Andrajoelina izy. Ireny solombavambahoaka anankitelo ireny no nasahy niseho masoandro tsy ho mpanaradian'Andriamatoa Andrajoelina intsony. Eto amin'izay isika fanontaniana mipetraka dia hoe fa maninona ny andro minitra farany ireto solombavambahoaka reto no nilaza hoe tsy ho mpanaradian'Andriamatoa Andrajoelina, nefa efa taona mahery ny Andriamatoa Andrajoelina teo amin'ny fitondrana, fa maninona izao efa ora farany zao no niala. Ary izany fanontaniana izany napetraka Gasikara Fenosoa, mpanao gazetiny Real TV, tamin'ny solombavambahoaka Jean Brunel. Ndao hoe noina hoe ahoana ny nahavalin'ity solombavambahoaka Jean Brunel ity manoloana izany fanontaniana izany. Maninona no ny andro fifaran'ny mandavo nanapa-kevitra ny Saradalana fa tsy tany aloha rehefa hitsinjonao fa tsy any amin'ilay fanovana no takianao tany amin'ny 24 ilay fitondrana zay tonga teto amin'ny firenena. Ny teny foana Andriamatoa Gasikara ary anisany nazahoako tsiny zany. Ny teny mba ho fanitsiny, ny teny mba ho sosikevitra, ny teny mba ho fizarana hoe mibriko zany lalana zany. Tsy zany ny tokony ho izy fa tokony makapitsika, tokony zao ny amalina ny etaeta sy ny zavatra andrasa mpiray-tandrazana fa tsy tonga amin'izany. Filaminana nefa tsy maintsy ahajaina hatrany ary ezahana tsisy nykorotana eto amin'ny firenena. Dia mieritreritra ny sasany fa hoe naninona ny andro ela miala ny enina tompoko mba ampilamina sy laminana ary fantatra tsara ny voalaza lalam-panorenana fa 5 taona ny mandaha ny filohan'ny repoblika. Maro dia maro ny antoko politika misy eto Madagasikara. Ny fanontaniana zay napetraka Gasikara Fenosoa tamin'ny solombavambahoaka Jean Brunel dia fa maninona no APM, maninona no ny safidy antoko politika madio. Raha nankaiky ny tantaran'ny antoko politika madio, efa nilatsaka ho ben'ny tanàna teto Antananarivo izy ireo nefa tsy lany. Dia izao indray anolotra candidat ho filoham-pirenena izy ireo. Dia Jean Brunel no candidat zay atolotry ny APM. Fanontaniana mipetraka dia izao, amin'ny fomba ahoana ny ahafahan'ny Jean Brunel hoe niala avy amin'ny antoko politika mapara zay nitarian'Andriamatoa Andrajoelina, mifindra amin'ny antoko politika madio zay tarian'ny Alban Rakotoarisoa, eritreretina ampandrosan'ny Madagasikara raha toa ka lany filoham-pirenena i Jean Brunel. Nahoana no nisafidy candidat atolotry ny APM i Jean Brunel? Ndao hoenotsika ahoana ny navaliny. Raha ny fifidianana indray efa nisedra fifidianana ny APM hatreto aloha tsy lany tamin'ny fifidianana be ny tanàna ny antoko zay ny candidat zay natolony mitifitra firenena isika androany. Andriamatoa Brunel zavatra andreo fa ilay safidy amin'ilay APM. Andriamatoa Gasikara, na zany anarana zany ve dia tsy henonao hoe mamerivero antoko politika madio, madio fisainana, madio fomba fiasa ary madio eo amin'ny fanatanterahana le antsoina hoe pratika politika. Ny antoko politika madio tsy mbola nahainonao skandale, ny antoko politika madio tsy mbola hitanao hoe nanao diriva, fa niezaka ny joro ho an'ny mpiray-tandrazana ary niezaka ny joro hiaro amin'ity firenena ity. Mira zotra tanteraka mihitsy amin'ny fomba fijerinay dia ny hoe hiaro ny tany, arovana ny firenena, arovana ny vahoaka, dia izay mampiaradia aminay. Ary resy lahatra zahay fa afaka mifampitantana sy miaradia amoaka n'ity firenena ity ary amatika ny fahababon'ity firenena ity mba ho tonga voninahitra. Ka zay le ambarako. Solombavambahoaka Jean Brunel dia mpikambana 100% tao amin'ny antoko politika mapara izy. Fa ny tena nampiavaka azy nandritra ny fotoana zay na député azy tao amin'ny IRD dia rehefa misy zavatra tsy mety dia milaza mahitsy fa tsy mety zao zavatra zao, tokony zao no izy. Raha hita fa mandeha milalana tsy izy ny fitondram-panjakana zay tarian'Andriamatoa Andrajoelina dia solombavambahoaka Jean Brunel ihany no mahasamy teny fa tsy mety zao zavatra zao amin'ireo député rehetra zay voafidy tamin'ny alalana antoko mapara. Ary zay zavatra zay matetika no anenjehan'ireo zay mpiaradia aminy, ireo solombavambahoaka zay namany ao amin'ny IRD.
somary efa elaela ihany ny mpanaraka toedra raha-pirenena na atsikaritra fa solombavambahoaka Jean Brunel dia tsy miombon-kevitra amin'ny fomba fitondrany Andriamatoa Andrajoelina ny firenena ary ankehitriny mahasamy joro ankalalana izy satria efa tsy mpikambana ntsony ao amin'ny antoko politika mapara. Ity fitondrana Andriamatoa Andrajoelina ity dia fitondrana anisan'izay namotika ny firenena toy ny fitrandrana tsy ara-dalàna, fanondranana volamena tsy ara-dalàna, kolikoly avolenta ary ny firenentsika matetika fabaraka eo mason'izao tontolo izao. Profon'izany kolikoly avolenta ny seho tany Londres izay natratrarana mpiasa avy tao amin'ny présidence ary nafabaraka ny firenentsika izany. Potika tanteraka ny firenena ravain'ny fitondrana ankehitriny. Raha jerena tsara fomba firesaky ny Jean Brunel dia tsy nasahy miresaka mivantana izy fa Andriamatoa Andrajoelina namotika n'ity firenena ity. Ndao henoantsika ahoana ny fanehoan-kevitry Jean Brunel. Afaka menao précision kely izy Alina Andrafa. Raha namahita ny zavatra misy Andriamatoa Gasikara maty ny Ramady, maty Sekreny, potika ny Jirama, azaina ny Varira, volamena ny vadika vy, potika ny lalana, potika ny tontolo iainana, aondrana daholo izay tsy tokony aondrana rehetrarehetra dia mbola hieritreritra iny ntsika fampitehana ohatry ny ahoana mbola andrasana eto amin'ity firenena ity. Kolikoly efa makarary ny andoha sy makarary ny sofina, fitaraina amin'ny piray-tandrazana, fahoriana maro samihafa. Mandra-pahoviana ny anankena an'izany tsy maintsy mijoro satria tiany tena ny tandrazan-tena ary mampalahelo an'ny tena ny mahita amin'ny piray-tandrazana miaina ao anatina fahoriana tsisy farany ary tsy hitanao taratra mihitsy hoe aiza mivoahana amin'izao tunnel mangitsikitsika lalova amin'ny piray-tandrazana zao. Eto am-pamaranana resaka filatsako vidiana ho filom-pirenena ny resaka eto. Voizina foana ny resaka hoe tokony olona manam-pahaizana avara-pianarana no mitondra ny firenena. Tokony olona manana base politika no hitondra ny firenena. Tokony manana programa anasa mazava tsara entina mpandrosin'ny Madagasikara olona ilatsako fidiana. Mahafeno izany fepetra izany ve solombavambahoaka Jean Brunel? Manana vina sy programa anasa izay mahaliana tokoa ity solombavambahoaka ity izay latsako fidiana amin'ity 7 ity. Fa andeha ho jerentsika amin'ny vidéo manaraka izany. Zay sy zay ny vidéontsika androany, aza dino misabone sy manisy j'aime ny vidéontsika amin'ny manaraka indray.